no marian'ny filohan'ny senita moa fa atreto dia mbola tsy nisy ny nametraka taratasy fitarainana eny anivon'izy ireo fa ny arabany malagasy kosa noho ny fahavitan'ny fifidianana izay notanterahina tao anatin'ny fitoniana ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Ban Ki-moon. Arabaina ny vahoaka malagasy ny voamera malo tena misanany fifidianana ary ny fanjakana malagasy noho ny fandraisana anjara mavitrika tamin'ny fifidianana filoham-pirenena sy fifidianana solombavam-bahoaka raha ny fanambarana Andriamatoa Ban Ki-moon sekretera jeneraly ny firenena mikambana. Miantso ny vahoaka malagasy ny fitondrana tetezamita ary ireo mpiantsehatra politika isa-tsokajiny ny tenany tao anatin'ny fanambarana ny voaka omaly mba hitohy hatrany ny fitoniana izay nisy nandritry ny fifidianana mandritry ny fanisambato sy ny famoaham-bokatra. Vonina trano ny firenena mikambana raha ny voalazany anohana ny ezaky ny firenena malagasy ary nanamafy Andriamatoa Ban Ki-moon fa tokony hajaina ny safidin'ny vahoaka malagasy.